Faly miaraba antsika isa-tokantrano iray manaraka ny fandarana dinika amin'ity androany ity a. Nanora Zanadrakoto no vahintsika ato anatin'ny fandarana tanora mpandrarano tenany a sady mpisehatra politika ihany koa eo anivona fikambanana vitsivitsy eto Antananarivo renivohitra. Dia faly miarabanao Nanora Zanadrakoto tonga soa matsara eto amin'ny fandarana dinika. Faly miaraba anao Joël raha iray vao hita dia faly miaraba mpanaraka an'izao fandarantsika izao rehetra. Amin'ny mahatanora mpandrarana azy moa dia mazava azy resaka ny tontolon'ny toe-karena sy ny tontolo sosialy ihany koa tsika ato anatin'ity fandarana ity fa tsy mahasaka an'izany satria mifandray ireo ny resana ny resaka politika. Ny fanontaniako voalohany Nanora Zanadrakoto tao anatin'ny taona vitsivitsy na volana maromaro noho ny krizin'ny Covid indrindrindrindra teto Madagasikara dia tsapa fa betsaka ny orinasa malagasy sahirana indrindra fa ireo orinasa madinika sy salasalany raha ny antotanisa faraparany voaray izao no avy amina vondrona mpandrarana dia teo amin'ny 500,000 ny orinasa madinika sy salasalany teo eo ny tsatona atao anatin'izay heritaona mahery kely izay maro ny tanora voakasika eo ahoana ny fahitanao amin'ny ankapobeny ohatra hoe jery todika izany ny zavatra ny ainana tsy voatery atao anatin'ny Covid fa na eo amin'ny resaka politika ihany koa jery todika tao anatin'izay telo taona nisina fitondrana vaovao teto Madagasikara izay. 500,000 izy ianao teo no nikatona tamin'ny secteur PME izy io izany hoe ireo orinasa madinika. Ny Banque mondiale namoaka chiffre ihany konkoa namoaka pourcentage 500,000 eo fa mino ireo izay déclaré ihany io izany hoe izay voaisa ao anaty statistika. Malagasy mbola ao anaty secteur informel 70% ny fandrarahana ny orinasa madinika sy ny fivelomanteny io izany ary ireo hafa tsy voasoratra anarana ireo tsy voaisa ao anatin'io. Azoko antoka kokoa fa raha hoe ny statistika eny amin'ny fiarahamonina izany no jerentsika ara-tsy sosialy dia mihoatra lavitra ny 500,000 no nikatona informel ny voaisa zao isan'ny nouveau pauvre izany hoe ireo mahantra vaovao ny antsika tamin'ny 2020 dia efa nahatratra ny 1 million mahery 1,400,000 mahery izany malagasy tonga nahantra ihany koa. Izany hoe tena totongana ny toe-karena raha mahita moa ny moins 6,1% zao ny arikarentsika. Fa ankoatran'izay ny hita tena hita eny anaty fiarahamonina eny dia betsaka ny tsy anasy efa nisy ireo izay nateraky ny krizy ny sesisesy-lany teto amin'ny firenena indrindra fa ny 2009. Crise 2009 izay namotika zavatra maro orinasa maro ary izao koa ny krizin'ny Covid dia niteraka fikatonana orinasa be dia be fitsoahana mpandraraha maro be ary nefa ireo orinasa nikatona sy nitsoaka ireo dia nampiasa vahoaka malagasy tanora na olon-dehibe azo lazaina dia ireo izany efa isan'ilay manampy ireo olona very asa na tsy nanana asa hatramin'izay. Dikan'izay tao anatin'izay 3 taona nazahoan'ny Filoha Rajoelina fahefana izay izany dia nentotongana kokoa ihany ny fahitako ny toe-karena sy ny fiainan'ny vahoaka ara-sosialy indrindra moa izany ny mpandraraha tena sarotra ny fandrarana ankehitriny ary tena sempotra ny mpandraraha madinika. Amin'ny ankapobeny efa voaresaka tsika kely teo ihany hoe tao anatin'le telo taona indrindrandrindra izany tena nahitana hoe misy fanindry tamin'izay koa moa ny krizin'ny Covid-19 mety hoe misy vahaolana mety hoe azo eritreretina ve ohatra hoe amin'ny resaka fitantanana ohatra hoe tena misy lesoka be ve le fitantanana dia inona no tokony ataontsika izany ao anatin'io fitantanana io nareo misy tanora vitsivitsy nareo mifandindinika ihany momba resaka fitantanana io Nanora Zanadrakoto inona sy nareo ny zavatra tsapa tao anatin'izay fotoana izay izay nga manainomboantsika anazy. Ny fitantanana dia zavatra iankinan'ny zavatra maro ny fitantanana raharaham-pirenena izany ka aloha izy ity tsy ny taratasy fotsiny no resahana fa indrindra izany fa ireo kitapom-bolam-panjakana miankina maro amin'io ny toe-karem-pirenena. Mahazo fanampiana tsika maro reny na nandritra ny Covid ary ny nahazo fanampiana betsaka tsika na nomea antsika ny bailleur maro na nomea antsika ny FMI ny OMS ny PNUD ny UNICEF FNUAP
maro be ireo nanome fanampianantsika en millions de dollars zany hoe raha nisy ny Kristy eto amintsika raha nanoana ny fandrarahana ny fanjakana angamba tsy latsaka lalina be toy izao tsika ny fandrarahana satria io any ny toe-karena miaingana amin'ny tsirairay miaingana tokantrano tsirairay ihany io raha tafarina ny fandrarahana ny tsirairay ohatra ny orinasa madinika zany izay mampiasa olona fa tsy maventy fotsiny jerena dia misy zavatra azo nantenaina kokoa satria maro be fond azontsika tato zay Joël maro be ny fond azontsika natao anarenana toe-karena nisy zao 320 millions de dollars tany amin'ny FMI nisy konko ny maro maro tsy voatanisaka reny zavatra reny ve nefa fahitanao anazy tena hoe mipaka tany amin'ny malagasy zay tena hoe mila le fanampiana ve le izy hatreto aloha izay mpandraraha madinika tsy nahazo subvention tamin'ny fanjakana tsy fantatro raha nisy nahazo dia alao izy hiteny fa mbola tsy nahazo aloha zahay nitanay maromaro zahay manko no miresaka ao anatin'ny fandrarahana mila fanerasarana tsy mbola nisy nahazo subvention zany hoe tsy nisy mihitsy fanohanana avy amin'ny fanjakana malgré hoe nisy ny fond natokana ho amin'izany nanampiana anarenana an'io fandrarahana io raha hiteny ianao hoe inona raha ny atao mba ampiarina anazy fandrarahana ne miankina amin'ny entana farana ny importation ny exportation miankina amin'ny lanjam-bolantsika izay tena mihidina tena mihidina very lanja amin'ny vola malagasy izany koa nefa miankina amin'ny stockna volamena angamba ny ananantsika ary ny fandrarahana koa dia miankina amin'ny lalana moa hitantsika zao eto Madagasikara fa vitsivitsy mba nitokana amin'ny filoham-pirenena teo nisy pavehana 470 mètres ho ny tokanana tany amin'ny faritra tany nisy ihany koa ny pavé 1 kilomètre lalana vitsivitsy toy izany tsy mahasehaka le mitaraina nefa amin'ny lalam-pirenena mepodika tsy mahasehaka ndreny lalana ivezivezena sy andrarahana ndreny raha ohatra ka pavehana 1 kilomètre zany fa ny zavatra ilaina zao le lalana mampifandray amin'ny Madagasikara mihitsy ndreny lalam-pirenena toy ny RN2 nisy fotoana efa nilasaiko ihany zay misy konko ny RN 444 reny zany reny mamoaka vokatra reny ho anay manokana zao matière première alainay dia any amin'ny faritany sahirana zay mahatonga matière première eto Antananarivo satria raha hatramin'izay lalana vita 8 heures de temps lasa ataon'ny tomobile 12 heures ao anatin'izay ny conservation anao manano sarotra ny matière première iny satria mety tsy tianao lo ny entana alainao tsy tianao simba mampitombo maso-karena daholo izay ankoatran'ny zavatra ilaina avy any ivelany izay miaka bidy daholo ny vidiny karaha ny vahaolana aloha tsy manana hoe anankiray fotsiny fa izy rehetra mihitsy mila jeren'ny fanjakana mety fitantanana amin'ny ankapobeny ny facteur rehetra mahatonga an'le fandrarahana ho sepotra tanteraka zany ny tokony ho jeren'ny fanjakana raha zahay mpandraraha madinika ny jerena dia misy koa ny tokony fijerenan'ireo mpandraraha madinika na tsy zazao fa ny maro satria raha misy afaka mampiasa olona 10 tsirairay ane ny orinasa kely raha tsy nahatsangana orinasa lehibe ihany ny fanjakana mety hitany tsy nanao ihany izay vitsivitsy na hoe mampiasa olona vitsivitsy maromaro ny tontolon'ny politika mety hoe tsy maintsy mifandray amin'izay amin'izao fotoana izao nefany efa ohatrany hoe miresaka fifidianana sahady ny ankebiazan'ny antoko politika eto amintsika satria efa fantoka loatra amin'ny resaka fahasairanana le resaka dia efa fantoka ho azy ihany koa any amin'ny ahoana ary no avy dia lasa any amin'ny fifidianana le resaka mety hoe efa fotoanan'izany fanomanana izany fifidianana izany ve zao raha fahitana asa no le fahasairanana dia lasa tonga dia tsy maintsy lasa voasarika any amin'izay daholo ny sain'ny olona rehetrarehetra ny mpanao politika moa dia tokana ny anazy hoe any amin'ny fifidianana zany eo ny tsarana ny zava-bitany fa ny zavatra hitako koa lasa miresaka ny olona ho anahy manokana fijeriko manokana zany mahatonga ny olona iresaka an'izay satria ny filoam-perinasa atao manangona vahoaka mitovitovy endrika amina propagande ihany
tena izay mihitsy nanomezany olona tsy ny anazy maro hoe efa nga mbola fotoana ny fampelezan-kevitra amin'izao fotoana izao zay koa fomba fahitanao anazy dia zay koa ny fomba fahitako azy zao hoe to manao propagande ve filosa mitady laza izy ny efa malaza raha laza ny tadiaviny izany tsy mahafantatra ny andro ratsoelona zany era-tany fa le fanaovana propagande ohatra ny lasa misarika modely ratsy le izy hoe miresaka fifidianana ny mpanao politika hafa zany io zay mananeritreritra ilatsaka angamba reny na ny antoko politika sasany fa raha ho ana manokana maolo-pirenena tsotra na aloha misy ny resaka doublon mbola tsy nazavy reny tamin'ny fifidianana farany teo mba tiako fantatra hoe azo ny fanjakana zavaina ve aloha io doublon io alohan'ny idirana amin'ny fifidianana manaraka satria zareo zao no mitondra zareo manana zo ngamba na mahita ny taratasy momba an'izany fanamarinana momba an'izany dia azo ny azavaina aminay malagasy rehetra ve aloha ny fisiany doublon io inona zany doublon zany diovina daholo zany raha nisy zay vao miroso amin'ny fifidianana manaraka mety amin'ny fampielezan-kevitra koa na pré-campagne na aloha amin'ny pré-campagne mbola tsy fantatro fa lasa aloha loatra tsika ny vahiny fandaranodinika tamin'ny hery moa nampatsiahany io resaka hoe enquête parlementaire satria efa nisy le fanadihadiana teo anivon'ny parlementa fa saingy tsy nisy toen'le izy taty ariana mikasika ny doublon io sy ny zatra rehetra tsy nentiny momba fifidiana tamin'ny taona 2024 raha fahitany nanora zanatra ko taona azy hoe tokony ho toizana foana reny resaka fanadihadiany reny mba hivoahany marina ao anatin'le izy sa ahoana zany tokony hitondrana anazy rehefa nadihadiany regny ngamba Joël raha lay vao hita tokony toana amin'ny fanjakana ozy izy ny fanoizana anazy sy ny fanatanterahana anazy rehefa misy manao nandeha ny enquête parlementaire dia tokony fanjakana mihitsy ary ngamba no fanjakana fohy be mihitsy no tokony mandray an-tanana anazy reny fanoizana anazy fampahafantarana anazy ny vahoaka mba samy vahoaka madio saina ny eto madio ny sain'ny vahoaka mahafantatra vaovao PDP tsy mahalala an'izany anie toanay zao vitsy fantatra ny fisiny misy resaka enquête parlementaire misy resaka doublon fa tsy fantatra mazava hoe inona zany ary mbola tsy nahazo fanazavana amin'ny fanjakana zay hatramin'izao fa dia miandry an'izay daholo miandry amin'ny fanjakana ihany koa anazava an'ireny zavatra reny zay reny angamba ny zava-dehibe kokoa noho ny resaka hoe misy anaovana spectacle kely ary na anaovana seho kely ary sady tsy dia mandany vola kokoa ngamba ozy izy ary verina kely indray amin'ny resaka tontolon'ny fandrarana ihany nano razanadrakoto satria araka nyvoalazantsika teo be na be le orinasa sahirana tatoato mety hoe tokony hisy ezaka manokana ve amin'izao fotoana izao mikasika an'io tontolo anankiray io satria mbola tsy tafavoaka ny crise ny Covid-19 sika amin'izao fotoana izao manomboka indray misy ka vitsivitsy amin'ny faritra maromaro eto Madagasikara zany hoe ahina hoe mety lasa hiverina hiditra amina vague vaovao tsika atoato nefa ny orinasa mbola tsy tafarina ny CAPRina amin'ny ankapobeny mbola tsy tafarina inona no mety hoe tokony atao ezaka amin'iza moa Joël raha lay vao hita no andrasanao zany ny antaninao resaka fanampianan'ny fandraharana sy ny tontolo ny fiarina amin'ny ankapobeny hoe misy zavatra manokana tokony atao tsy ezaka ngamba ny tokony ataon'ny fanjakana fa action mihitsiny fandraisana ny tanana ny fandrarahana ampiarina n'le toe-karena araka ny voalazako taminao teo tsy nisy orinasa lehibe afaka nampiasa olona netsiny na analy maro be voajoro ny fanjakana izao tao anatin'izay telo taona izay azo eritreretina ny anohanana an'ireo mpandraharaha madinika ireo tsy lesinosy-karana ny resahako eto fa le gasy majinika maro be dia be maro any ny gasy manao tsy asa tanana tsy mandrary sy ny tariny fotsiny ny ain'ny gasy tsy mandrary sy petako fe any fa betsaka amin'ny mahay amin'ny fandrarahana ireo ny tokony toana amin'ny fanjakana manokana mety amena tosika izy amin'ny subvention toanana mihitsy izy zany hiarina mba afaka ampiasana dia olona folo any ary eritreretra raha misy orinasa majinika arivo isa ohatra afaka ampiasa olona folo fotsiny efa mahazo ray alina anie zay satria izay dia efa mba misy ray alina zany afaka tamin'ny chômage aloha zao
raha ohatra misy zay mino anefa fa tsy arivo fotsiny mpandraraha majinika eto na ny orinasa majinika eto ampinan'ireo anaty secteur informel mba hiditra anaty formel io fahantrano io mahatonga an'io mpivarotra mirongatra rehetra io mahatonga an'le olona konko ngamba voasarika anao sinto mahery dahalo tsy fantatro tsony ny ratsy reny satria tsy misy atao le olona ampidiry atosika ny olona hiditra amina sehatra fambolena fa tsy voatery varotra mahavelona mila zavatra avy any amin'ny fotony ary tsy ezaka tsony ny andrasana amin'ny fanjakana fa action mihitsiny nefa ny amin'ny ankapobeny nefa ny betsaka ihany koa nefa mitaraina hoe marina fa nisy le fanampiana tamin'ny herintaona tamin'ny taona roa sy roa arivo moa tena voalaza mitosika fameno sy ny sisa le fisijarana an'izy nefa ny tsy dia tena araka le nendrasan'ny olona anazy foana dia inona tokony hovaina tanteraka indray ve le fomba fitantanana le fanampiana raha misy le fanampiana satria araka le direkteo hoe hoavy indray tiany de ménage eny malagasy eo 3 millions eo zany isan'ny tokantrano malagasy isanjato ny tokantrano io nahazo an'le tosika fameno na tsinjo na inona koa le anaran'izy teo sa moa sady tsy nahafantatra tsy nahita an'izany tsy nahazo an'izany zay teny aminay fa raha misy ary zany tsy varra mihinana androany za tsy miteny hoe ratsy ny fijerenan'le sosialim-bahoaka fa tsy voasehaka le tokantrano rehetra ny olona rehetra ne zao ny sahirana akoatra mahitahita sy ny bizibizina angamba amin'ny filazan'ny tanora azy dia ry zareo fonctionnaire sy tsy tapaka karama zay ngamba n'izao ny olona tsy sahirana fa ny sisan'izay sempotra ka raha misy zany ny fanampiana aleo ngamba jerena atao matomatotra kokoa le fitantanana mety nomenao vary raikitapo le olona mety nomenao vary ray harona le olona tsy mahavita azy ela be iny tsara ny nanome fa aleo maheritreritra zavatra maharitra raisina amin'le ohabolany sinoa foana io hoe aleo mizara fintana toy izay trondro fintana azo anjonoana trondro mandrakizay mandra-pampotony moa zany le tontolo izay nefa milaza ankolaka hoe le tontolo fanjonoana zany tokony tsara kokoa zay vao afaka manjono ny olona aleo mieritreritra manomana asa ho an'ny vahoaka na asa kely io na asa lehibe io rehefa sempotra ny avy aty amin'ny fotony inona moa ny ijoroan'ny fanjakana inona ny antom-pisiana fanjakana tsy karama fotsiny eny ireo olona ireo le mpiasam-panjakana le mpiasam-panjakana ny tiako resahana eo satria volam-bahoaka no andoavana ny karaman'ireo fa tadio ka ny antom-pisian'ireo dia ho toy ny ohatrany hoe ray aman-dreny ohatra ho fa be dia be ny tsy mitondra tena toy izany zareo izany hoe raha sempotra ny ankizy aty ambany tokony mijery vahaolana ny ray aman-dreny eny ambony dia toy izay zany ny vahoaka sy ny fanjakana sempotra tsy tafarina amin'ny majinika inona ny vahaolana roson'ny fitondram-panjakana sy ny fonctionnaire izay voakasika izany tompony andraikitra amin'izany fa tsy vary androany sy rapitso fotsiny vahaolana tsika malagasy moa mpitemy matetika aleo misy kely toy izay mandro fotsy fa za miteny hoe esorina amin'izay ngamba izany toetsaina izany aleo mitsinjo ny ampitso dia inona le hoe mety tokony atao mba ho atsara kokoa an'le tontolon'le fanjonoana zany mba ahafahany tsirairay tena hoe misehatra mandrarao anatin'le izy malalaka Madagasikara tany malalaka Madagasikara ary mahavokatra aloha ampio ny olona amboly tsy hitako tsisy olana eny amboleny mahavolona ny any atsimo izay lazaintsika fa kere tsisy rano io tratry ny sécheresse io lazaiko aminao fa maniry ihany ny raketa ne ka vokatra azo ahodiny tsy le voatsilo fotsiny no fihinana aminy fa azo ahodina tsara mihitsiny iny hoe efa nisy orinasa mitrandraka an'izay ihany misy vahino mitrandraka an'izay vahino izy fa maninona raha reo mponinan'ireo konkoa ny atoro an'izany atoro ny fanjakana dia ampina izy ohatra amboly an'le raketa anodina an'le vokatra be dia be ny teknisianina malagasy mahay an'izany raha ohatra ka hoe tsy misy moa zany mbola tsy misy le olona ao anatin'ny fitondrana amin'izao le teknisianina afaka anoro an'izay afaka maka avany ivelany eny izy avany ivelan'ny fitondrana fa tsy hoe avany an-dafo indray
azo ampanorona andreo ankoatrany any atsimo zay tena tratrany sécheresse be de ny tany eto Madagasikara malalaka be ampio alohany amin'ny fambolena afaka tontolon'ny fambolena sy fimpina aloha tokony atao fototra raha atao fototra be de be ny zavatra azo atsaraina eto amintsika zay mieritrereta koa ny lalana atsarao ny lalana amboariny simba satria hoaiza koa ireo vokatr'ireo rehefa tao anatin'izay 3 taona zay raha nataoko hoe nanamboatra lalana feno ny fitondrana arak'le velonranony zany mba efa misy ihany ngamba ny tokony ho vita raha nampamboly ny fitondrana efa betsabetsaka ihany ny vary niakatra ny vary moa eo amin'ny enim-bolana 7 volana eo mivokatra fa tsy arak'le nylazainy Andriamatofilo hoe 2 taona nisy 7 volana impiry zay 3 taona zay zany raha ataoko hoe farany ela ampina zany kaloha ny olona isakafo any amin'ny fambolena io tsika koa afaka manana volo famokatra fanondrana be de be tsika toy vanille fa hitatsika moa reny ny fahasimban'ny marché amin'ny vanille zay nitotongana koa ny vidiny manana jirofo tsika manana zavatra maro tsika aparitaka le olona lasa mitangorona eto andrenivohitra ny olona satria manantena misy asa eto inona ary ny ataony eto saturé tanahy nefa eto tsisy ninina atao tsy alao ve le olona mba ankaherezina amboly any ambanivohitra amokatra de ireo na masim-boly na fitaovana toy ny tamin'ny fitondran'Andriamatoa i président Ravalomanana amena masim-boly ny olona fatsiana fitaovana ny olona fankaherezana ny olona ivelona ny reniny ataony reny ary ny fahavelomana mihitsy mifototra ny firenena nefany rehefa voky maharaka ny namana afio ny lalana atsaraina zay tsika vao mieritreritra n'izany hoe fandrarahana ampiditra entana afarana avy any Chine afarana avy any Inde afarana eto Seroa azo atao daholo zany fa reny nefa marché ho an'ny olona ngeza be ngamba tsy ho an'ny majinika kely reny fa le majinika aloha mba jerena zay ihany ngamba ny solution tena hitako zany hoe miainga avy amin'ny fototra mihitsy fa mila tsy averiko foana ty hoe tsy mila ezaka ngambany fa mila action zao de nizao mihitsiny satria efa tena tsy andohalika intsony ny ranombary fa efa atenda kely zao satria ny crise ara-toe-karena tsy eto Madagasikara reriny misy anazy fa be da be ny firena sahirana tato anatin'izay volana vitsivitsy zay Madagasikara mbola anisan'ny sahirana kokoa ihany noho izany tsy maintsy jerena manokana mikasika ny tontolon'ny fandrarana sahirana ohatra hoe fitiniko le zatra andresana teo fa ankoatran'izay ianao ve mihevitra hoe tontolo toe-karena eto Madagasikara mbola mety ho voafehan'le teratany malagasy tsika tsy miteny hoe nationalité inona le olona na ahoana amin'ny ankapobeny satria ny tarehimarika mivoaka faraparany ihany koa vitsy tena pahany amin'le toe-karena sisany hoe teratany malagasy zany mifehy anazy de ahoana zany reo tanora mpandrarah reo mbola misy tena sehatra afahandreo tena milalao ve raha ohatra ka tena mbola miroboka sa manaona fahitany nanora zany rakotan'izay marina de marina voalazanao Joël Ralay vao hita vofehan'ny vahiny ny fandrarahana maro voalazako teo hoe na entana ary tsika manafatra avy any Chine manafatra avy any Inde de ny vahiny koa ohatr'izay mampiasa vola eto amintsika misy avenir ny fandrarahana eto amintsika toy ny avy any amin'ny zareo nge no entiny ety amintsika de azotsika atao koa mitondra ny atsika mankany fa misy conflit kely eo zany entre ny mpanambola raha toana amin'ny fanjakana ireo tanora ireo andrarà satria tsy manana fa tsy ny fanjakana ka aloha zany tsika malagasy hatreto mivokatra sy ny fanjakana ny ananatsika de raha toanan'ireo andrarà de mihitsy manantena mihitsy fa tena vetivety de miovy io afaka hifaninana amin'ny vahiny ny malagasy eto amin'ny taniny moa zany eto amin'ny tanitsika andrarà na anondrana na anafatra entana fa ny fanohanana foana mbola tsy ampy izy ihany hatramin'izay ny tradratradraiko zany any ireo tanorantsika ireo de lasa miofana ho mpiasa mianatra ny tanorantsika fa mianatra mba hiasa zany hoe hikaramany amin'ny orinasan'ny olona rehefa avy eo na ho lasa mpiasa zany hoe tsy manana patron tsika zany raha atao amin'ny teny tsotsotra vitsy patron tsika tsy amin'ny patron de voatery manafatra patron avy any andafy tsika ny mpiasa ny tanorantsika zao de
miofana hiasa ao amin'ny karana hiasa ao amin'ny sinoa hiasa tsy amin'ny orinasa ohatr' zao akoatran'ireo lasa fonctionnaire moa fa vitsy de vitsy ny isana fonctionnaire zany par rapport amin'ny malagasy fa azo fainy zany rehetrarehetra zany fa tsisy miracle eto satria tsy risque ny tanora tsy mazoto raha tsy mahita vokatra fa mifanjakana hoe ireto ary zahay fanjakana hanohana anareo tanora fa midira ary amin'ny fandrarahana nareo na fanodonana vokatra io na fikarakarana io na fambolena io ny famokarana zany na fanodinana vokatra maro matière première ny eto amintsika ary be dia be mihitsy ara ny avadiny ho afarana makany ivelany eto daholo manomboka amin'ny velany akabeazany indraindray simba fotsiny any toerana famokarana anazy zany ny vokatra raha vokatra fambolena ohatra ny menaka raketa zao no henoko menaka azo avy amin'ny raketa de mahatratra eo amin'ny 1 million d'ariary eo farany ambany ny litre vidiny io nefany atao any atsimo ny raketa zao ho vokatra izy zao mois de décembre izy miakatra ho vokatra izy io zao de atao inona fotsiny dakaniny alika ozy ny fitenenana vokatra de mitobaka de simba satria tsy lany hoanina eo ny eo daholo izy rehetra vokatra iny amin'ny heritaona koa nefa vao misy reo voatsilo moa ny ilazana ihany anazy azo ahodina nereo azahoana ny menaka io ohatra zany koa na hitiresaka voatabia fotsiny tsika zao ao amin'ny faritra andrefanao ao amin'ny faritra itasy iny mamokatra ny faritra iny fa atao inona le izy arina rehefa tsy lany satria tsisy mpanodina tsisy mampiriska hanodina vokatra ny tanora de eo mihitsy le mampiriska tsy tenenina fotsiny hoe andana hodoniny vokatra satria mila fitaovany reny tanora reny mila tolo-tanana izy tolo-tsaina koa izy mila accompagnement fandrarahana zany ny fanodinana ny famokarana de iny andrasana ny fanjakana misy vokatra foana eto mandavataona na miovaova ary azo ahodina ny ankabeazany vokatra eto ko maninona moa raha ampinindreo tanora reo andraraha ampinindreo anodina vokatra de ampinindreo mba afaka hifaninana amin'reto mpandraraha vahiny mila ravinahitra eto amintsika nefa atao hoe mahenika ny sehampiariana eto amintsika ary zareo zao mifehy ny tontolo ara-toekarena amin'ny ankapobeny eny ary ngambany meko minitra vitsivitsy nanora zanadrakoto amezana an'izay zavatra nresantsika izay hoe zavatra ny enan'ny firenena tao anatin'ny taona vitsivitsy de inona zany raha hoe tokony ataontsika mba hampivoatra le firenena satria mbola ao anaty fahasahirana tanteraka ny crise ny covid-19 mbola tsy tafavoakitsika sarotra ny teny amina hoe inona ny tokony ataontsika satria efa lalina be le lavaka iteny hoe totovy sao de n'izao lavaka mbola mila zavatra maro mahatoditra an'io ohatra fotsiny hoe isin'ny fanjakana tsara tantana aloha de aza vao nakaiza daholo reny don na trosa fanampiana na trosa na lay Madagasikara reny satria Madagasikara zao de efa manana trosa ny firenena eo amin'ny 800 milliards d'ariary eo ny trosan'ny firenena eo ihany konko ny resaka fandaniana ataon'ny fanjakana mino fa ry zareo koa mahafantatra ireo mpitondra ireo hoe sahirana ny firenena ny enina faingo isan-jato ny arikarena faobe atsika eto Madagasikara zany hoe sempotra tanteraka ny firenena nidintsika zany fantatra ry zareo ngambo zany fa tsy tsika vahoaka majinika sy ny bailleur fotsiny mahalala an'izay de azo ajanona ve aloha le fandaniana ipona toy ny nandehanana tany Écosse reny tany Paris reny reny show be de be reny le zavatra tsy important be zany mba ahena aloha le fandania ipona mbola tsy nangataka ary zay vahoaka hoe alohantsika samy mba tsy mandray karama aloha fa rehefa tamin'ireny confinement reny mbola tsisy nangataka ngambo zany hoe mba ahena koa misy firenena nanao an'izany taditio na hena ny esoriny enta amin'ny tean'ny ny haut placé tao anatiny satria sempotra miaraka amin'ny vahoaka izy vahoaka ihany koa zareo maro moa zareo mitombo fananana tsy teny hoe inona na inona ny antony fa olona mikarama izy ngambany
fa mba isiny fanjakana tsara tantana sy fampatokisana angamba dia tsara raha azavaina nakaiza reny vola rehetrarehetra reny ny etra nalaina tamin'ny carburant tadio fa eo amin'ny fito amby telopolo isanjato ny vidiny ray litatra marotana azy eo zao ny amin'ny lasantsy no etra alaina aminy reny zao afaka namboarana lalana satria moa tsika mitatatata foana zany hoe amboary ny lalana amboary zao ataovy zao ilaza amin'ny fanjakana androany hoe nisy vola teo aminareo nisy fanampinana nanoanana ny lanjam-bolan'ny ariary tsy hidina hitotongana be toy izao zany nisy ny etra azo tamin'ny carburant io zany 2020 teo eo amin'ny 800 millions de dollars teo nisy apahana amin'io ampahan'io vola 800 millions de dollars io azo nentina nanamboarana lalana raha tsy navita anazy rehetra ary zay mba navita vitsivitsy ihany ngamba mba afaka tsy hoe vitsivitsy le 400 mètres sy ny 1 kilomètre Joël raha ilay vao hita fa mba ohatra hoe mety navita na ny RN zao na ny RN toy izao satria presque ny RN rehetra ny simba ny iresaka fifidianana angamba ny aloha tsy miazakazaka dia mba okizay koa le propagande fefalany ianao andre matofoloha zay ngamba ny azoko tenenina aminazy fa le sosialy aloha dia miankina amin'io fandrarahana aiza ny volam-panjakana tantanana tsara natao ahoana ny fitantanana azo azavaina aminay vahoaka malagasy ve zany maninona ny fanjakana tsy manambola raha miteny ny fanjakana hoe manambola maninona raha misy mpiasa maro université maro misehatra amin'ny raharaham-panjakana maro migrevy raha nisy ny vola naninona ireny olo ireny ny avela igrevy lasa miteraka korontana ane zany tsy alaona aloha fa raha fijerinay vahoaka zany zao Joël ray vao hita matotsy voaloha migrevy reny olona reny dia tsisy vola azony ary tena zay mihitsy moa no antony grevy maro be zany hoe fanjakana zany tena tsisy fitantanana ny volamena mivoaka maro be atao amin'kato misy chiffre maromaro reny ny fanampy ny arenatsika reny afaka mampidibola ho atsika amin'ny volamena nankaiza daholo reny vola reny ny 73 kilo zao ny anisan'ny terkarisa be farany tamin'ny heritaona iny zay zao ato mahita chiffre hoe eo amin'ny 700 kilao eo no mivoaka Madagasikara amin'ny volamena tamin'ny taona 2024 eo amin'ny 700 kilao hono aiza ny volan'izany tao amin'ny ny présidence moa zany dia namoaka communiqué fa antapitrisany teo eo amin'ny 4000 milliards ariary teo eo ny totalim-bidin'ny volamena zany tafaverina eto daholo ve nefa mividiny zany ohatra tsy nahita chiffre tao amin'ilay tafaverina ka aloha ohatra mividiny tao amin'ilay tafaverina fa ny totalim-bidiny fotsiny io hitako dia tsy fantatra hoe nakaiza io vidy io zany rehetra zany nefa azo nanaovana balance na budget mpanjakana sosialim-bahoaka indrindra hoe ny arikarena zany arikarena vao be mihitsiny za mbola resy lahatra treto fa noho ny fidinan'ny lanjam-bola malagasy dia miakatra ny vidim-piainana satria miakatra ny anafarana anazy avany akoatra ny fitiavantenan'ireo mpanafatra moa zany ireo mpandraraha-mpanafatra makatombony be loatra ary zareo fa azo ny fanjakana atao zany rehetrarehetra zany ary zavatra azo atao vetivety ane zany eny ary dia mankasitraka ny nanora zanadrakotony ny fatoka kely tamin'ny resaka sosialy tsy toekarena fandarantsika androany satria tanora mpandrarany tenany misedra ny olana enany mpandraramadinika maro eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana ny Covid-19 sy noho ny toe-draharaha amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena noho ny olana eo amin'ny fitantanana sy ny sisa dia mankasitraka tsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana tany an-tokantrano dia mametraka ny veloma mahafinaritra indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy